tantarany kiady tantara tena misy. Ny fiafaran'ny lalana iray ny diavinao dia tsy voatery ho fiafaran'ny fiainanao, fa midika hoe misy varavarana misokatra hafa indray voatindro mba hidiranao. Kiady marina tompony ketrika sehatra.com. Voafakahita ve letsy raha Jimmy dia mahita lazaina be nareo a? Lasa fa tsy marina indray zany e. Mananga moa milaza hoe diso zany e. Mahafinaritra. Salama velonareo e. Salama tsara letsy fa misaotra. Fa ahoana aloha no nahafantaranareo an'izany e? Ohatray, fantatro tsara zany hoe sehatra.com zany. Sehatra nomerika malagasy ahafahana mijery horonan-tsary mivantana amin'ny alalan'ny internet, concert na sarimihetsika malagasy. Hainareo tsara fa mbola tsy voavaly ny fanontaniako hoe ahoana ny fomba nahafantaran'ny lan'le hoe kiadiny ao ambadiky ny sehatra.com. Tikady rery moa zany fa andraso aloha fa tena tsy napoziko mihitsy aloha hoe ay tena manatalenta be daholo nareo telo mirahalahy mpiray tapo a. Hoe efa hatrany amin'ireo ray aman-dreninareo mihitsy izay filonana anaty mozika izay. Azoko amin'izay. Nahita ny horonan-tsarin'ny Orange momba anay telo mirahalahy ela. Mazava ho azy. Fa mahafinaritra lite. Mahafinaritra mahita namana tafa miketrika toy izao. Sady ny tena tsy napoziko dia hoe bandy akama ihany ka ianao ambadiky le sehatra streaming mozika malagasy fidirako isaky mihetsika io a. Misaotra letsy raha Jimmy a. Fa ahoana aloha no nahatafanareo tamin'izao ketrika izao e. Mba zarazarao e. Asa rehefa reny lahy le antsika hoe poésam ataon'ny Orange Digital Center. Orange Digital Center? Le etsy amin'ny Gare Soran zany? Hitan'la tsara. Nandray anjara tamin'io antsika fanaoana zareo io izay dia nipatany amboara. Ary tena azo fanohanana tamin'ny Orange vokatra izany. Milay kosa letsy zany a. Fa izy ireo ohatra no manohana tanora maro mihitsy a. Izay kosa aloha dia tena mampiavaka ny Orange Digital Center e. Ary tsy misangy fa zay tohanany tonga dia tafa. Raha tetika asa hitany fa tena mipakany amin'ny fiarahamonina sy tena hoe manana an'le fahaiza-manao marina tokoa, hoe mendrika e. Toalisany. Io indray le ty. Marina zany ko. Arak'izao hita izao moa. Kiviana anie tany am-boalohany hoe niato avokoa ny asa tamin'ireny andron'ny Covid ireny e. Saingy tsapako izao hoe ny fiafaran'ny lalana ray izay nidiavinao dia tsy voatery ho fiafaran'ny fiainanao fa midika hoe misy varavarana hafa indray voatendry mba hidiranao. Eo amin'ny fiainana, ataovy toy ny bala hoety miady ny faharesena. Ataovy toy ny hery sy angovo hoetinao miatrika ady indray mba hibatana fandresena. Arabaina letsika. Arabaina letsika. Norombantsika tamin'ny alalan'ny sehatra.com ihany ny farany amboara fifananana amin'ny poésam mikarakaraina Orange. Afaka manampy materiel amin'izay tsika amin'ity volasitsika ity. Zange efa niteny hoe ndao foana e. Tsy mahazo kivikivy zany ho ia taminareo rolahy. Ka za aloha tena kivikivy mihitsy. Efa indrova izay resy foantsika. Saingy misaotra ny Orange nanisy foana amin'ny faninanana ary tsy nanisy petra hoe tsy mahazo mandray anjara tsondro izay efa nandray anjara fa dia afaka misoratra anarana foantsika. Zay kosa aloha e. Tahaka ninona zao ny hafalian'ny fianakamo sara maheno an'izao vaovaontsika telo mirahalahy zao. Efa nisy mpanakantony antsady aza hoe andraikitra fiarah-miasa amintsika telo mirahalahy amin'ny alalan'ny sehatra.com moko. Resy lahatra izy ireo hoe miparika kokoa ny sanganasan'izy ireo raha sehatra tserasera ohatran'izao ny idirana. Fa tsy androko ihany koa zany izay andehanana any amin'ny Orange Digital Center araka le fotoana nomen'izy ireo iny. Eno a le tsiritiona. Inona no mety ho toy an'ity fahazoantsika ny larana voalohan'ny poésam ity? Akoatran'le fanohanana ara-bola moa zany. Za mino hoe resaka fiarah-miasa. Mino an'izay voalazan'ny kiady izay ihany koa.
Ary tena ilayntsika izay fiara-miasa amin'ny Orange izay mba hahitan'ny olona hafatsika. Nareo lahy ve mbola nino an'ity fandraisana nezineziny ity? Toy ny efa fahazarana fotsiny letsy ny arikady mifandraisana anjara tamin'iny poeza miny satria efa fanaontsika. Aha, tsy haiko, tiako fotsiny tsotra izao le izy dia vonina teny foana rehefa hoe voninareo mirahalahy. Ny andray nataoko ohatry ny balahoety miady regny faraisantsika ireny e. Nataoko toy ny hery sy angovo entina miatrika ady indray mba hipatana fandraisana. Ary dia azosika tokoa izy ity ny farany. Misaotra tsikitsika e, dia misaotra ny Orange Digital Center ihany koa. Aza mihevitena ny io tapo-pahalalana na dia mampianky volana ny maro aho zany zava-bitanao. Manana fanetretena ny ampitombo fahalalana hatrany fa vao maika hampahomby anao zany. Kiady visy angadina nanana ny sehatra.com. Miarava Madame Charline. Salama tsara fa misaotra. Faly mahita anao indray tonga soa eto amin'ny Orange Digital Center. Sendra nandalo dia nivily kely mba hijery peta-drindrina na anontany vatana mihitsy aza hoe rovina ny antsika poeza manaraka Madame Charline. Misy tanora namana mangetaheta fanohanana fatratra ka mba te handray anjara hitsapany vitany. Mahafinaritra izany. Natao an'ny tanora rehetra manan-talenta sy manana tetikasa mihitsy koa moa ny poeza mako. Efa misokatra mihitsy ny fisoratana anarana rehetra amin'ny 10 Mai izany. Ay, kosa 10 Mai izany ny farany amin'ny fisoratana anarana amin'ny poeza manaraka. Eny, asaivo manatona ety amin'ny Orange Digital Center avy hatrany izy ireo raha liana ny andray anjara. Ka fanohanana toy izao kosa moa ve Madame Charline tsy ampiazakazaka tanora maro ny fandraisana anjara aminy Fa nanao ahoana aloha le vokatry ny fiofanana nomen'ny Orange Digital Center anareo e, taoriana amin'ny fibatana ny amboara-poeza miny. Tena nlaina Madame Charline, nanampy ainainana tsara ny ekipa, nanatsara ny fitantanana ara-bola, ny serasera ary ny modèle économique. Misaotra ny Orange Digital Center e. Zany io? Tokoa tena hoe nampivoatra ny tetikasanay mihitsy ary tsy nanenenanay ny nisisika nandray anjara tamin'iny fifaninanana poeza miny. Na dia efa nisy aza ny faraisena teo aloha. Zay sary lasa fandresena goavana amin'izao. Tiako ampitaina amin'ny hafa mihitsy ihany koa izao toe-tsaina anananareo izao. Hoe aza miheviteno tampim-pahalalana na dia mampiaiky volana ny maro aza ny zava-bitanao. Manana fanetretena ny ampitombo fahalalana hatrany fa vao maika hampahomby anao izany. Ilaina ny teknôlôjia ary mila ampiasaina amin'izay tokony ilana azy izay izy. Mampiala voly, mampiombona, mampifandray amin'izao tontolo izao. Elaka izy zany tsy mba nahafahana ny tafatafa zany ry haingo. Tsy afaka manoatra kifa tena ataony ny asa tsy mipetraka mihitsy aty a. Rovina indray no mandalo eto an-tanindrazana e. Mbola baraingo ky izany ro miora. Tena mbola tsy fantatra mihitsy. Za zao hatramin'ny tsy nahateto andritsony dia tsy mivoaka ny trano firy zany rehefa tsy miasa. Raha tsy hoe misy antony tena tsy azoko anoharana nga. Ny azo ao no tena alaheloko be aty a. Dia le fiarahantsika roa mijery spektakla. Voaviana mihitsy any mijerijery sary sy video antsika roa le nijery reko tetsy amin'ny pale. Isy reko mihitsy indray zao amin'ny volana ambony iny. Sy, aza manao izay mampanembona eo ndrika. Andao hiaraka hijery tsika roa. Ao tsara ve ndry izany? Za nga nilaza tamindreo hoe ho avy. Ahoana ry ndry izany ro miora? Andao hiaraka hijery. Fa sava tsara ve ndry e? Za zany tena sava Koa manao resaka daladala eo hoe hiaraka hijery fampisehoana. Za aty andafindrika, ndry any Madagasikara. Zavatra tsy ho posibla mihitsy izany a. Possible zany ka. Amin'ny alalan'ny sehatra.com. Maninona? Eno afaka mijery fampisehoana mivantana miaraka tsika amin'ny alalan'ny sehatra.com. Ndry any, za aty. Fa ny sehatra.com no mampiaina antsika mivantana miaraka ny fampisehoana. Andaso mihitsy aloha fa mikorotana be ny saiko ka. Aza vao tsara. Inona le sehatra.com? Ok, zao ny sehatra.com dia sehatra natokana ho an'ny streaming mozika malagasy. Izany hoe afaka mijery concert mivantana ndry amin'ny alalan'io sehatra nomerika iray io. Ary ao ihany ndry no mividin'ny tapakila ahafahana mijery an'ilay concert. Zany. Efa
voatra be kosaka izany. tadidindrina izy fotoantsika roa nanao formation tao amin'ny Orange Digital Center dia nisan'ilay hoe poezam fifaninanana ho andreo tanora manana tetika asa nandray anjara zareo dia nahazo voalohany dia lasa nandroso be dia be ny artista efa manao streaming zao. Tena tsara kosaka io hoe misy manohana le tanora manana tetika asa. Ka ahoana raikitra? Tsisy adevitra intsony fa tonga dia raikitra izany e. Fandry zany efa mpijery concert en ligne toy izany. Ena kia mpanakanto maromaro mihitsy izay efa nijereko en ligne tamin'ny alalan'ny sehatra.com izay. Nareo akiko aza dinindry intsony manaraka. Aza manahaka iry haingo ataontsika roa mahazatra manomboka izao ny mijery concert en ligne amin'ny alalan'ny sehatra.com. Tena ilaina ky ny teknôlôjia. Ary mila ampiasaina amin'izay tokony ilana azy izay izy. Toy izao antsika roa izao mampiala voly, mampiombona, mampifandray amin'izao tontolo izao. Tsy mora ny manatratra ny nofinofy saingy ampianatra eny tena nefy anao ana-paharetana ho amin'izany ireo zakatsakana misy eny atsefatsefany eny. Inona izao ny fianarana tondry rehefa afaka baka eo? Ny ala tsy meteorolojia ary ny lahy inona? Za sady te hanao serasera ny te hanao informatika. Fihinana sa tena tia lahatao? Ndry ve efa mpijery concert en ligne? Ie, tena mpijery amin'ny sehatra.com. Sehatra.com mihitsy. Te hanao asa toy ireny te hanana ny tetika asako. Tonton anainga iny tompony izy io e. Anga? Ie, tonton Kiady. Koa ny dadanay moa zany telo mirala apiraitapo zareo ny tena nanangana ny sehatra.com. Niona daholo moa nenay ny fianakaviana tamin'ny fifampiarabanatratra ny taona teo dia nresadresaka ny fampisara vaovao teo daholo ny mpianakavy. Kay, tena sambatra be aratratrako izany tanjona izany. Fizy ny teny hoe soa ihany fa nandray anjara tamin'ilay fifaninanana poezam tao amin'ny Orange Digital Center satria nandresy tamin'ino ry zareo dia tonga dia io niroborobo be io. Nahazo fanohanana ara-bola sy fampiofanana sady lasa zareo foana no manao streaming Orange. Sao dia mba hanao koa ela dia atosika ny tetika asa. Oay, tena tiako be aky izany ry lanja. Vonina mihitsy fa aiza ny ahafantarana bebe kokoa an'ilay poezam? Tonga dia ao amin'ny Orange Digital Center amin'ny Garsorano ve? Ie, fa ilay izy tsy maintsy tetika asa mba mepakany amin'ny fiarahamonina sady mampiasa teknôlôjia. Tsy diso safidy zareo miara-miasa amin'ny Orange. Ny ahako dia Orange foana aloha raha mbola connexion e. Hatraty io. Tena ho totoko ve izany nofinofiko izany? Nahoana lahy miasa ady nefa ny ady aza mbola tsy manomboka akory. Ampitaiko amin'ny lahy fa tsy mora izany manatratra nofinofy izany hoy tonton Kiady. Saingy ampianatra ary tena nefy anao ana-paharetana ho amin'izany hoy izy ireo sakatsakana rehetra eny atsefatsefany eny. Nerana tamin'ny Orange Digital Center sy poezam.